Zoma 7 septambra 2020 manatitra ny arabatombokilasy tongoavy tonga soanao ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana anao nasapanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany androany maraina hoy toy ny hetsika fangatahana fandraisana andraikitry ny fandraisana andraikitra manoloana ny delestage sy ny fahatapahan-jaro izay mampikaikaiky ny rehetra dia nanatitra taratasy fangatahana fahazondalana anao hetsika ny Ambohijatovo teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ireo mpanolotsain'ny tanàna. Tahoatry ny fanateran'izany taratasy izany anefa dia nosamborin'ny zandary i Clémence Sararnirina ary Babara Kotoarso nosamborin'olona nanao fanamiana sivily tamin'ny 1 ora atoandro tanoandry no nisehony izany hatramin'ny tolakandro teo dia tsy nisy nafantatra ny toerana nitondrany ireo mpanolotsain'ny tanàna ny rehetra nandao tsy nanome alalana ny fisamborana azy menada kosa ny prefektura n'Antananarivo. Narcisse Karazafy mbola avatsara no mitatitra ny antsipirim-baovao. Hitantsika teo iny ny sombony sisa azo tamin'ny fisamborana tampoka ireo mpanolotsaina munisipaly Menada ny atoandro teo teny amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo. Olona nanao fanamiana sivily niaraka tamin'ny fiaran'olon-tsotra mitondra ny laharana 8182 TBN no nisambotra ny Babara Kotoarso raha toa ka fiaran'ny zandary nanao fanamiana kosa no nisambotra ny Clémence Sararnirina avy nanatitra taratasy tao amin'ny commune Antananarivo renivohitra ary saika hiazo ny bran'ny préfet ka nosamborina teny amin'ny manodidina ny commune. Efa hatry nomaly no nisy niambina ny trano fonena ny Clémence Sararnirina raha ny fanazavana nomeny minitra vitsy atao aloha ny nisamborana azy. Nambarany fa tsy tokony ny mpitondra ankehitriny izay milaza tamin'izany fotoana fa tokony malalaka ny fanehoan-kevitra no andeha hisambotra mpanolotsaina ny tanàna. Hoe misy gendarme mandeha tomobile maka sary ny tranoko eny amin'ny toerana moa zany izay misy ary nisy nahazo an'izay fampahafantarana izay ary tsy nionona fotsiny tamin'izay satria antso ny ampita le izy dia natsoko mihitsy le origine le antso hoe inona le zavatra hitanao teo amin'ilay toerana ary somatsy hoe efa somary mifindrafindra trano ihany mantsy ny tenanay dia somatsy hoe diso adresy dia nazavainy hoe eo akaikin'izao eo ampitan'izao teo izy ny naka sary dia tena ao amin'ilay tranoko mihitsy le izy dia manoloana an'izay tenen'ny CM baba zay amafisiko le izy ataoko angamba fa tsy ireto mpitondra ankehitriny izay tamin'izany fotoana nilaza fa malalaka ny fanehoan-kevitra ary takina ny fanehoan-kevitra no sanatriavina androany 2024 no andeha anakatsakana sy andeha sanatria isambotsambotra na nanao antso-jay na anao raha matahora aminay tanora mpanolotsaina olom-boafidy mba miezaka mitondra ny adidy sy ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka izay nifidy anay. Faraka ny tenenin'ny baba teo zahay dia tsy anaiky, zahay dia tsy emotra fa tsy maintsy ho tanteraka io amin'ny alakamisy fa 20 volana septambra io. Tsy fantatra hoe iza no nampisambotra azy Menada ireto ary tsy nisy taratasy fisamborana ofisialy hoy ny fanazavany vadiny Clémence Sararnirina nivezivezy ny fianakaviana androany nitady izay nisy azy ireo. Ny tolakandro voare tsy litsofina fa tao fiadanana i Clémence avy eo nentina nitsokosoko teny amin'ny tribonaly anosy ka natao fakanam-bava ny hatramin'izao ora anoratana izao. I Babara Kotoarso kosa mbola voatazona tao amin'ny sampana heloka be vavan'ny polisy pirenena anosy raha ny fampitamba-vaovao ray. Sambosambotra izy tamin'ny maraina mbola tsisy olona nanoro hoe aiza na aiza teo tamin'ny folofolo teo eo 60 teo eo no voasambotra tao anaty Facebook ary nahitako anazy hoe voasambotra teo vao hoe aiza misy miteny fiadanana misy miteny EBC misy miteny hoe miatsa amin'ny tobiny manana rehefa tena anatin'ireny dia tatamin'ny kadalalana izy no tao izy natao ny anketany tao izy no nitazomina tonga nanaritra sakafo mbola tsy navelany zareo hiditra hoe mba efa tsy ny sakafo izy fa ao moa mba misakafona aloha miandry ianao izy aloha
nohon'iny avy eo a nentina tsokosoko izy a zay tsy fantatro akory toa dia nentina ty amin'ny parke indray izy zany zao tonga eto amin'ny tribunal indray a zao a mba miangavy a mangat mampia ihany fisamborana toy ireny hoy ny sekretera jeneraly ny antoko politika tiako i Madagasikara satria tsy fantatra itsony na tena mpitandro ny filaminana na tsy no ny sambotra azy menada ireo miteraka savorovoro ny tsy fisian'ny mangarara amin'ny fisamborana toy izao ho iatrany Irina Randriamasinoro raha ny fitakina nataon'ireo mpanolosaina an-tanàna nefa dia rariny satria samy miaina anaty délestage sy ny tsy fisian'ny rano izany avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao. Lasa mampiay ahy satria lasa tsy hainao tsony zany zao hoe ny olona misambotra anao hoe tena mpitandro filaminana ve itony olona misambotra itony sanatria anao misy malokidina pinina raha misy malokidina pinina ianao a sao dia isy andika indray rehefa ve mpitandro filaminana ihany le izy da betsaka ny zavatra tsy mazava zay zao a avy naketsy amin'ny BC a satria tsisy ny resaka fotsiny ena hoe ao a mpanolosaina vava tonga atao zay a tsy avela miditra amin'io vavahadiny BC io ray aloha na toko hoe amin'ny mahasekretera jeneraly iny tokoa tia fantatra hoe maninona tokoa ny mpanara-dimy faharoa amin'ny mahasolom-bavim-bahoaka ary ny tena surprésente tsara mihitsy zay solom-bavim-bahoaka anakory ny teo hoe solom-bavim-bahoaka zay a ijeriny lehibe aby anontany ny zava-misy marina dia tsy navela miditra moa varana teo amin'ny vady a rehefa aveo a mivoaka ny lehibe an'ny BC dia miteny fotsiny hoe mandehanina rehefa izy tobilina mivoaka tsy misy resaka fifampiresahana ny inona nefa mifantarary tsara fa anontany vao mahakasika an'ilay olona misamborona no antondroan'ilay dia hatramin'izao zany a tsy mazava mihitsy a na ny fomba fiasa inona moa ny tsy hanasivana transparence ny zany zavatra zany izy maninona ny tsy asiana fangararana zany a satria miteraka fampiororona voalohany fampiororona ho an'ny le olona miaran'le izy aloha tena mpitandro filaminana ve ny sambotra azy satria faharoa miteraka fampiororona ho amin'ny vady aman-janany tsy fantatra ny vady aman-janany hoe aizy izy fianakaviana fa tena ny fampiororona lasa mampiororo ny vahoaka malagasy satria na ny vahoaka malagasy tsy malalatsiny hoe izy na teo mpitandro filaminana dia afaka misambotra moa olo loatra ny ahoana no misambotra. Araky ny vaovao nivoaka tamin'ny Tambazotra dia nanambara ny prefektura ny tanàna n'Antananarivo fa tsy nanome baiko ampisambotra ireo mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo ireto ny tenany fa ny force de défense et de sécurité na ny FDS hoy ny kolonely Angelo Ravelonarivo no nisambotra ny Babara Kotoarso sy Clémence Rarnirina tena nalakely. Araky ny vaovao farany ataorian'ny fiakarana teo anivon'ny Papan'Olalana dia afaka fa eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana i Babara Kotoarso sy Clémence Rarnirina. Misy lalana feny fafana maneho hevitra eto amintsika saingy mahagaga ny tsy fanajana ireo andin-dalàna ireo hoy ny filoha Ravalomanana Marika izay mitakiny amoany ireo mpanolotsaina ny samborina tetsy Analakely androany maraina nanamafy ny tenany fa aradrariny ny dinganana rain'ireo mpanolotsaina ireo rehefa anao hetsika. Germaine Menjanary, Mathieu Prince. Izy amin'ny tena nampisambotra sy ny sambotra ireo mpanolotsaina mianadahy Clémence Rarnirina sy Babara Kotoarso. Efa nandika lalàna ve izy ireo tamin'izay fotoana izay? Ara-dalàna ve? Raha olona mitafy akanjo sivily fa tsy fitafiana ara-dalàna mampitariro filaminana azy no ny sambotra azy ireo. Santionany, tamin'ireo fanontaniana napetraky ny filoham-pirenena teo aloha no sady filohan'ny antokotiko Madagasikara ireo manoloana ny fisamborana ireo mpanolotsaina roa tetsy Analakely androany. Tsy isy ny fampandrosoana raha tsy misy fahamarinantoerana ara-politika hoy ny filoha Ravalomanana. Inona ny antony samborana azy ary? Mbola fangatahana fotsiny angeny nataony aloha. Fa mbola tsisy action hoe tondra banderole izy na nandeha tery amin'ny arabe izy. Dia izy ireo ny sambotra azy ireo. Raha mpitandro filaminana ny sambotra azy dia nanao fanamina izy. Sa mpitandro filaminana tsy nanao fanamina fa dia manao fanahinina fotsiny zao mampiseho hoe tsisy fandriam-pahalemana ny Antananarivo anazy ny azy. Fa zany ny olona rehetra aloha dia efa samy matsapa fa tsisy mihitsy fandriam-pahalemana. Tsy ela koa zany zay dia efa nahita fa hoe tsy naheno nisy sinoa izay mpanao sakafo ery amin'ny 67 hectara nisy namono le olona anankiroa mampalelo zany tena mampalelo ary tsy voizao fa dia tena saika isan'andro misy foana ny tsy fandriam-pahalemana tsisy fampandrosoana azo atao ireo olona raha tsisy ny stabilité politique tsisy ny stabilité ny firenena anankiray tsy afaka ny androso ka dia nahaza mihitsy eto fa hoe tsy maintsy
miezaka tsika manaparitaka vaovao fa de makasitraka ny fihetsikinareo aloha tonga ty amiko milaza am'zany fa nareo zao nainoka an'zany zany mbola eto ampiasana fa zay zany mba tiako fatarina aizy izy zany zao de manontany anareo de nareo milaza hoe tsy ty izy de nisy olona nandeha ny antso ao hoe sady tsy any fiadanana izy a no tsy any amin'ny toerana misy ny polisy any brigady tia makatahaka ny any ivelany isika ho iantrano ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika saingy ny fahalalana maneho hevitra andalambe no tsy haintsika makatahaka azy ho iantrano ny fanazavana azo atao ny maneho hevitra any ivelany fa manino izany no tsy azo atao eto Madagasikara ho iantrano ny filoha Ravalomanana nametra-panontaniana anjarany vahoaka sisa ho ihany ny fanehoan-kevitra fa de mampilaza ny voaka malagasy aho hoe mba anjaranareo anjaratsika rehetra fampilaza vaovao a sy manao izy azo atao fa tena tsy rariny tsony ty zavatra manjo azy ty raha ohatra ny antony samborana azy hoe tombotsy ho an'ny vahoaka ny fiarovana sy ny fangatahana hoe mba asivy rano sy jiovany fampilazana de tena marina zany asany zany mpanolo-tsaina n'Antananarivo izy asany tena asany tanteraka mihitsy zany fa de mba tiako fantatra hoe aizy izy zao mamay azy zany raha ohatra olo-tsotra ny sambotra azy a na baiko avy any amin'ny mpitondra misambotra azy de avoay izy tsy mendrika zany tsy mendrika ny heritreritra toy zany ary mino ao matonareo tonga ty milaza hoe nisy ny sambotra izy de nisy namme baiko ty ale namme baiko zay ny tiako ho fantatra afaka mampilaza mihitsy azy zany zao hoe misokatra omaly a ny assemblée générale Nations Unies de afaka manoratra sy milaza any daholo ny firenena membre anatiny mba ilazany ohatra zao nitoedra raha misy aty Madagasikara tsisy ny fandriampahalemana tsisy ny fanajana ny zon'ny olona hiteny malalaka na ny liberté d'expression tsisy ny zon'ny olona anana rano fisotro madio ka raha vao mba manao ny hevitra de tonga de samborona hitanao zao reny fahatongavan'ny président Trump tany Angleterre reny zavatra anakiray tsy apoizina mihitsy ngely izy ny azy zao a afaka mitondra banderolina ny olona afaka mitsetsehana hitanao le tany Angleterre hitanao ny tany Paris vao maly afaka ny olona ka naona antsika tsy azo atao zany eto raha tsy aivina ny lalam-pandrenana malagasy ny kena tamin'ny taona 2010 dia manome zo mazava momba ny fahalalana maneho hevitra sy fivoriana eo ihany koa ny lalàna mifeny fihetsiketsehana Ampahibemasona na Andalambe na ny ordonnance 60/082 tamin'ny 17 ny volana Aogositra 1790 izay lalàna fototra mifehy ny fivoriam-bahoaka sy ny fihetsiketsehana Andalambe milaza mazava io lalàna io fa ny hetsika Andalambe na ny manifestation dia mila ampandrenesina amin'ny préfecture na ny commune farafakeliny 27 ora mialoha Niakatra fampanoavana izao arivo izao ireo mpanolotsain'ny tanàna Mianada Clémence Sarajy Nirina sy Baba Rakotoarisoa rehefa natao fanadihadiana teny akady lalana sy teny amin'ny sampana misana ny eloka bevava eo anivon'ny polisy Pyrénées na raha ny vaovao farany dia noafana ka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana izy ireo mandra-pahatonga ny fitsarana izay ataony 3 septambra ho avy izao fa manodidina izay vaovao izay loza miatra ho an'ny vahoaka malagasy ny délestage sy ny tsy fisiany rano hoy Baba Rakotoarisoa mpanolotsaina munisipaly izay niantso ny fitondrana sy ny fanoherana mba andray andraikitra ny laza ny tenany fandraikitra ny mpanolotsaina mitady vahaolana amin'ny olana ara-tsosialy ary tokony ho samy ijoro ny vahoaka malonjany tato-pavaony na Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy ridran-tsary ny mbola hava-tsara. Tsy loza manambana, tsy loza mitatao, fa loza miatra amin'ny vahoaka malagasy ny olany délestage sy ny rano hoy Baba Rakotoarisoa samy mijaly noho ny tsy fisian'ny rano sy ny jiro ny olona rehetra tsy ankanavaka eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny mpanolotsaina an-tanàna Antananarivo ka tokony samy anaitra ny tena tompon'andraikitra momba io olany jiro sy ny rano io na avy amin'ny fitondrana na ny avy amin'ny fanoherana hoy ny fanazavana ny Mendy minitra vitsy talohany nisamborana azy. Tsy loza manambana, tsy loza mitatao, fa efa loza miatra ho an'Antananarivo renivohitra sy ny manodidina an'Antananarivo no miatra amintsika ankehitriny. Mbola ihany roviana nomena 7 volana io ramatoa izay anontanianareo ho valiko io androany. Nomena 7 volana izy izay tao nanomboka ny 7 volana febroary 2024 izy no lolon'ny Madagasikara etsy amin'ny lapam-panjakana etsy Anosy. 7 volana ty aoriana mbola zao vao miainga ny
avita appel d'offre hikarakara n'izany zavatra rehetrarehetra zany fito volana teorina ary fito taona ateorinany reto projet ny teneniko anareo reto a dia izao mijaly amin'ny volana jirosorano zao a ny vahoaka n'Antananarivo. Raha samy tonga saina ny malagasy dia tokony ho sahijoro tsy hanaiky lembenana manoloana izao olana ara-sosialy izao ho hiatrany ny fanazavana. Ny solombavam-bahoaka indrindra Antananarivo renivohitra na amin'ny fitondrana na ny mpanohatra tsy hanavana satria olana iraisantsika mianakavy izy ity ny jiro sy rano ity a na ny mahantra na ny mpanan-karena miantso izay ny vahoaka iray manontolo mba isika rehetra ny samy hitarika fa matetika manko dia izay mpitarika no voasambotra matetika izay mpitarika no migadra ka eto zany izay tsy mpitarika ny hoe mpitarika hoe ahoana fa isika no mitarika atsika ary ity dia teniko ity raha misy maninona aminay mpanolontsaina ny tanàna hitanareo ireo a avy aty amin'ny fanoherana indrindra ireo miaradia aminay na singam-bolo anankiray a dia fantatrareo a ny zavatra nitranga tany amin'ilay firenena anankiray izay tsy ho teneniko a fa le ao an-tsainareo io mihitsy le izy efa miainga mantsy ny fandrahonana ny tranony CM Clémence Omaly a efa nisy gendarme makamaka sary efa miainga ny karazana appel anonyme miantso anay fa izay tompoko dia tsy emotra ary mino izay a fa raha samy tonga saina koa ny bidon jaune sy ny jirona koa dia mba samy tsy emotra tsika. Anatin'ny asan'ny mpanolontsaina ny munisipaly tanteraka ny fitakiana Tony Clémence Sibaba ary Lili hoy ny mpanolontsaina Toavina Ralambomahay ny mahagaga nefa dia ireo vahoaka anaovany ireo mpitarika sorona ny tenany sy miaina anaty fahantrana noho ny délestage sy ny tsy fisian'ny rano indray no tsy taitra sy manaiky hatrany ny tsindry azo lena. Rehefa misy mitarika izy telo mianadahy dia manisy nitarika ary aloha le izy a dia mba faly aloha fa le olona tsy manao ninina zany zao nefa mijaly no mampieritreritra ny fangatahana zany dia napetraka ataon'ny hoan'ny préfet izy rehefa kelikely a fa raha ny tokony ho izy a dia fampahafantarana ihany ny ataon'ny ben'ny tanàna satria samy olom-bafidy zay eto a araka lazako taminareo teo a ny filan-kevitra ihany moa no a ary amin'ny fotoan'izao ny mpanohitra araka ny teny CM Clémence atao dia maro anisa eto amin'ny tanàna raha koa ty natao ka tsy tokony avela kosa aloha zany a na ny mapara raha tsy manana député izy ao tanàna 3 dia mety kokosa aloha raha ohatra hoe mijoro a ny olom-pirenena efa misy mpitaritsika izao. Atao orin'ny fanaterana ny taratasy fangatahana ny maraina moa no nisamborana azy mena da ireo. Fotoana izao anapahana ny fahefana ireo tompony andraikitra tsy mahavita ny asa nankina taminy ho nisy olom-bavam-bahoaka Gasikara Fenisoa andao atambatra ny feo aravondrina ny hery anehoana sy anairana ireo tompony andraikitra manoloana ny fatapahany herinaratra sy ny rano lava andao avondrina ny hery ho antsika olom-boafidy rehetra nampanoana na ivelan'ny fitondrana hitondrana ny fitarainan'ireo vahoaka nampindrana fahefanantsika hoy ny fanazavana ity sy olom-bavam-bahoaka ity toy izao ary ny makasika izay. Sy ny tranga fisamborana olom-boafidy dia ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo Ramatoa Clémence Raharnirina sy Andriamatoa Alban Rakotoarisoa ny tenako Gasikara Fenisoa zay solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahatelo Antananarivo no sady flot national mpitarika ny vovonana mouvement Gasikara dia manameloka tanteraka ny fisamborana zay natao tamin'ireo olom-boafidy ireo. Tranga zay sokajiko sy sokajinay ho isan'ny fanotoonana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fampanjakana ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny repoblika ny Madagasikara. Ankehitriny dia miantso atsika olom-boafidy rehetrarehetra izay lanim-bahoaka teto Antananarivo dia ny solombavam-bahoaka rehetra 12 mianadahy nalany tamin'ny anaran'ny Antokoinina na Antokoinina miantso ihany koa atsika olom-boafidy izay mpanolontsaina ny tanàna n'Antananarivo lany na tamin'ny Antokoinina na tamin'ny Antokoinina ary miantso ihany koa anireo solombavam-bahoaka izay manodidina Antananarivo dia Antananarivo avaradrano sy Antananarivo atsimorano nalany tamin'ny anaran'ny Antokoinina na Antokoinina andesika hitambatra iray feo ka hiaraka hiady amin'ny tia délestage sy fatapahan-drano izay memitombo isan'andro iainany vahoaka ity. Fotoana zao ijorotsika olom-boafidy izay nampindraminy vahoaka fahefana ka isolo vava azy ireo ijoro isika ho amin'izany ady amin'ny délestage sy ny fatapahan-drano
zay efa natomboky Clémence Ararnirina, Albona Kotoarsoa ary Lily Rafarala ity. Koa satria moa ny délestage sy ny fatapahan-drano dia tsy misy idirana loko politika na antoko politika fa na manohitra ny fanjakana ianao na pomba ny fanjakana ianao dia samiarana zany délestage sy fatapahan-drano izany. Voalohany, andeha isika iray feo ny amin'ny fijoroana amin'ny alalan'ny etsika izay tanteran'izy ireo ny amin'ny 5 ny volana septambra ho avy izao. Satria ny tenako Gasikara Fensoa dia efa nanamafy izany tamin'ny fandraisam-pitenenako nandritra ny fiaonana tamin'ny mpikambana ny gouvernemanta sy ny prime ministre ny amin'ny tsy fanekena intsony an'izao délestage sy fatapahan-drano izao ary ijoro anapaka ny fampindramana fahefana andreo tompona ndraikitra izay tsy mahatsiaro tena sy tsy mametra-pelana nefa tsy navita ny andraikitra izay nampindramin'ny vahoaka azy indrindra fa maolom-bo tendry azy. Faharoa, manao fanambarana ihany koa ny tenako ny amoahana tsy misy atakandro an'izany mpanolotsaina ny tanàna Clémence Ararnirina sy Albona Kotoarsoa izay nisy amorona androany izany satria miteraka fikorotanana sy miteraka fanakorotanana eto amin'ny tany sy ny Republikany Madagasikara izany. Ety ampamaranana dia manamafy izahay antoko vovonana MG na ny Mouvement Gasikara izay isan'ireo nanao soni ny taratasy fangatahana izay nataony izy Menada ary natolotra ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra ary nokasainy ho ateriny eny amin'ny préfecture amma mpandray anjara tao anatiny zany taratasy fangatahan-dalana zany dia manamafy hatrany izahay fa miombina tanteraka ary miantso atsika amoaka azy ireo ary miantso atsika ihany koa anampy azy ireo amin'ny etsika zay karakaran'izy ireo ny 5 ny volana septambra ho avy izao. Ho an'ny vahoaka sy ny tanindrazantsika ratsy iza ratsy ianao dia iandry aniza isika ary ratsy androany iandry oviana isika. Mankasiraka tompokolahy, mankatelo tompofavy. Fananao etsika fanairana tetsy Ambojatovo manoloana ny fisamboran'olona maneho hevitra ny fiarahamonim-pirenena androany. Mananjo ilaza ny heviny ny olom-pirenena tsirairay ka ny famerana izany dia efa tsy fahavononana hiaro ny zon'olombelona ho ny fanamafisana. Mitaky fijoroana sy fasahin'ny olom-pirenena hiaro ny zon'ny zavamisy, hiarovana ny demokrasia sy ny ady amin'ny fanaovana antsojay. Tsy fampiandrasana izany fa mitaky fahavononana tsirairay. Fanampanazavana. Etsika natao androany dia fanairana ny saitsika olom-pirenena, ny saitsika fitondra amin'izao situation tsy azo ekena izao. Androany dia nisy arrestation arbitraire amin'ireo olona anankiroa izay misafidy ny hilaza hevitra. Amin'ny maha olom-pirenena azy tsy mpanao politika fotsiny ihany izy fa mbola olom-pirenena toatsika ihany koa dia mananjo izy hilaza ny heviny ary isika reto dia mananjo hiaino an'izay heviny izay. Mitsangana izay androany mba hiaro an'izay hevitra izay anatina tany milaza ny tena demokratika tanganana ary mandala ny zony tsirairay ilaza hevitra. Izao famerana ny espace civique ilaza hevitra zao dia efa milaza zavatra be da be amin'ny tsy fahavononana hiaro ny zon'olombelona sy ny zon'olom-pirenena tsirairay ka dia tsirina ny laklosy izahay mba ho fiheverantsika tsirairay avy amin'ny andraikitra tokony raisina ho an'ny fiarovana izany demokrasia antsika izany sy mba hiaditsika ihany koa amin'ny fanaovana antsin'izay ireo olom-pirenena izay milaza ny hevitra. Amin'antso antsika olom-pirenena tsy avy ny tsy voatery hoe fampiandry fa any amin'izay toerana misy antsika rehetra rehefa tokony any hevitra mikasika ny rano, mikasika ny jiro, ninona dia zon'ny olom-pirenena maneho hevitra mahakasika an'izay taraina izay fototra amin'ny fanitsahana ny zo maha-olombelona. Mifandraiky amin'izay vaovao izay mitohy hatrany ny fanenjehan'ireo mpitondra ireo tsy mitovy hevitra aminy toy ny hita tamin'ny raharaha basy Toliara sy ny fisamboran'ireo mpanolotsaina munisipaly ho Irakotoary Jaonanirina filohany antokony safidy ny Madagasikara. Mifanohitra amin'ny mahafirenena demokratika ny Madagasikara ny zavamisy ankehitriny satria miemotra tanteraka ny fahalalahana maneho hevitra. Mampanahy ny tsy fahafantarana mazava irony sambotra ny mpanolotsaina ka manapirofo fa tsy maro toerana intsony ny
fitondrana hoy ny fanamafisana Narcisse Karazafy mbola afa-tsara. Naneo ny ayay ny malona ny toetra raha politika ankehitriny ny filohany antoko safidin'ny Madagasikara ny Irina Rakotoarjona efa niseho tamin'ny raharaha Bastulear ny endrika fanenjehana olona tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana ary mitohy hatramin'izany amin'izao fotoana izao no tsy ahiviny fa mampiaya tanteraka ny fomba nisamborana ireo mpanolontsaina munisipaly teto Antananarivo satria tsy fantatra mazava akory hoe aiza ary iza no tompon'antoka tamin'ny fisamborana. Proof zao fa tsy maro toerana ny fitondrana ary manjavona tanteraka ny rafitra tokony antoka an'izo sy ny fahalalahana fototra eto amin'ny firenena hoy ny Irina Rakotoarjona. Ny teny voalohany hoentina asitran'izay aloha zany dia ny fanamelohana amin'ny herinay sy amin'ny fonay manontolo izany fihetsiky ny fanjakana efa hatrany amin'ny resaka base de Tuléar izy io ary mitohy indray ankehitriny amin'ny namana Babasy Clémence ary mangataka amin'ny herinay ihany koa zay mba hamoahana azy tsy misy atakandro satria manohitohana ny demokrasia sy ny fahalalahana eto amin'ny firenena zany ary tsy azo ekena satria tokony ho firenena demokratika i Madagasikara ary mandala ny fahalalahana tsy fahatokisana na ny tsy famarina toerany fitondrana eto amintsika satria tsy mazava zany ny zavatra miseho rehetra eto amin'ny firenena fa voatery mametra-panontaniana voatery manadiady zany tsika amin'ny zava-miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Zay zany le nifeteny zareo an'ilay anniversaire tamin'ilay fisamborana mampalahelo fa tena miembotra tsy mitsaha miembotra ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy ny fisamborana ny fandefasana olona any amponja no asetry ny olona manana hevitra aseho zany ny maneho hevitra eto firenena ary tena mampalahelo tsy afaka ny anaiky izao isika atao amin'ny fianakaviam-ben'ny fanoherana fa miatso ny vahoaka malagasy manontolo zany ho mailo ary andray ny toromarika rehetra aty amin'ny fanoherana. Manoloana ny zava-misy dia miantso ny vahoaka malagasy iray manontolo ho mailo sy hanaraka ny toromarika avy amin'ny filohan'ny fanoherana ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Pirofo mazava amin'ny tsy fisian'ny demokrasia eto Madagasikara ny fisamborana ireo mpanolontsaina munisipaly Mianada androany maraina hoy ny mpanao politika Christian Tabera nitondra ny teny vahoaka izy ireo manoloana ny fahoriana iainany isan-tokantrano noho ny delestasy ny tsy fisin-drano nefa nalaina ankeriny tsy misy antony ara-dalàna fanontaniana napetraky Tabera raha toa tsy mba miara-mijaly amin'ny vahoaka ireo mpitandro ny filaminana fanadidina. Tsy azo ekena ny fisamborana ireo mpanolontsaina an-tanàna Mianada tamin'ny maraina teo hoy ny mpanao politika Christian Tabera pirofo mazava sy mivaingana izao izy fa miembotra tanteraka ny demokrasia eto Madagasikara olom-boafidy afaka nitondra ampilaminana ny feon'ny vahoaka ireo nosamborina ireo vokatry ny nanehoany ny fahorian'ny vahoaka noho ny delestage sy ny tsy fisian'ny rano dia nosamborina izy ireo. Tsy nisy akory ny antso ialan'ny mpitondra fa naneho fotsiny fa tsy zaka intsony ny fijaliana ho hiatran'ny fanazavany. No mafisiny fa marefo sy saritahotra ny fitondrana amin'izao fotoana ka antony ireny fisamborana ireny. Anaty sosialim-bahoaka zany io resaka coupure de courant io zany satria miaina tanteraka amin'io fa surtout ny vahoaka eran'ny Madagasikara dia miaina tanteraka amin'io satria misy asa mifandraiky amin'io ao ny mpanao soudure ao ny mpivarotra glace maro esetrasetra miteraka asa zany zay raha zay ka olona hitondra vahaolana indray ve no andeha samborina maigna ohatran'izao ka eto dia manameloka sahady an'iregny fanamborana renary eto dia mitodika amin'ny rasa mpitsarana rehetra satria misy olona tsara ihany nareo ao ary misy olona azo fampiresahana ary mino fa efa mandeha zay resaky zay mba miangavo zay avy aty amin'ny fanoherana mangataka ny famitsorana an'izy regny sisy atakandro na hoe sisy charge zay anaovana azy satria ny zavatra nitakiny zareo reo dia zavatra iainanareo ihany koa na avy aty amin'ny rafi-pitsarana raha matoky za zany sady mitodika amin'ny fitsarana fa dia agnafaka an'iregny izy telo Mianada regny ny aty amin'ny fitsarana fa ny avy eo amin'ny tany filaminana nareo ve fanontaniana napetrako ty nareo ve miadagna nareo ve tsy tapaka jiro satria tany filaminana zay le fanontaniana peka raha mahatsapa nareo tapaka jiro koa raha mahatsapa nareo miara-mijaly aminay koa satria nareo dia zana-bahoaka ihany koa avotsory le olo Mampametra-pantaniana ho hiatran'ny ny fanazavany hoe tsy miara-mijaly amin'ny malagasy manoloana ny tsy fisian'ny rano sy ny jiro ve ireo mpitandro ny filaminana manameloka tanteraka ny fisamborana azy Mianada ny avy eo anivon'ny fanoherana ho hiatran'ny Tabera Christian.
Vaovao avy any Toliara kosa indray mihamafana ny toetra raha any an-toerana. Ny joro vavolombelona ireo tanora nolazaina fanalaina ankeriny. No mafiny sin'izy ireo, fanampanatsony ireo tompon'andraikitra ary nasaina nameno taratasy fitoriana izy ireo, kanefa ny ray aman-drenin'izy ireo aza tsy teo. Nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny solombavambahoaka sy teny Randriana Solonyaiko ka nilaza mazava fa mpamon'olona ny mpitondra na tifitra any Benesisy izay tanora vao 20 taona monja tao Benetsy. Efa mikarakara fitsidiana any amin'ny fianakaviana ilay tovolahy namony ihany kosa ny avy amin'ny cellule de crise raha ny famitambavao. Faratsika ny fanadihady. Mpikambana iray eo amin'ny fikambanana mazoto no maty voatifitry ny mpitandro ny filamenana tao Benetsy ny farany herinandro lasa teo. Tsy misy idirany basy Toliara hoy ny tompon'andraikitra ny antoerany io von'olona io. Nambara fa olona mpanao fakanankeriny ary mpamerikeliko ilay voatifitra. Manamafy anefa ny fianakaviana sy ny fiarahamonina fa no hisy mpikambana ao amin'ny fikambanana mazoto na ny miaro ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana fa tsy fikambanan-dalo araka ny lazaina akory ka tsy manaiky hanome ny tandrazana ho an'ny tetika asa basy Toliara no antony namonoana azy. Ankehitriny, ny joro vavolombelona ireo tanora no lazaina fa nalain'ny mazoto ankeriny. No mafisiny izy ireo fa zavatra ny foroniny ireny fanambarana natao ireny. Nampanatsoina ary nasaina nameno taratasy izy ireo nefa ny ray aman-dren'izy ireo tsy teo. Manampahefana hoy ny tao tagnatin'io ao hoy nanao ny resaky gn'ambo nanao tsy tere hoe zao gn'atavo lasa ny teny raha tsy tokony ho nivolagniny. Rola magnambara eto fa atao nangalariny mazoto nefa zao tsy nangalariny mazoto mampangalaky karte tapokora avy egny aho vazaro tatsoko ao nefa zao tsy nahazo tsy nagnome taratasy tsy nitory atao nitory ka izay agnafako vola zay eto androany io raha volako tagny rey tsy vola nataoko rey fa efa namiandro ozy ahy ka androany aho amin'ny tanà misy ahy eto Sariaky de mamahazy gaganay zao ray aman-dreninay tsy eto or zahay take taratasy anao fitoria tamin'ny fotoa ao fa tsy nagnenky zahay tsy afaka itory ao za fa za tsy olo za tsy reto gn'olo hay aly ambazaha zao ka itory de mahagagay amizay zao rafa niavy faty olo ta Benetsy io atao hoe fitoriavy aminay na faty olo nefa zahay tsy olo nitory fa nonigny mailio niveau ambany ro nanao pointage amin'ny quartier agny gaga amizay za fa nala ny quartier i antsany siegny i andapitaly egny nefa amizay nandesiny nagnano Toliara agny amizay ataony tsisy raha iseho anao igny ao na vazaha na ino fa mety razily avao mila anao fa misy raha tiany agnantoniagna anao. Tserika amizay za la niboaky Facebook igny bakao afa gny raha miboaky ao tsy araky ny tokony ny raha unisy ro resainy ao. Mazava ho ny solombavambahoaka sy teny Randriana Solonyaiko fa mpamon'olona ny mpitondra nampitifitra ny Benesisy izay vao 20 taona monja tao Benetsy. Atao sorona noho ny tsy fahaiza mitantana ny mpiray tanindrazana hoy izy. Raha ny fijorova volombelona izay nataon'ny tanora izay niterenareo iny ka nilazainy hoe noterena fotsiny izy ny teny an'ireny teny reny fa raha ny tena marina tsy marina daholo zay zavatra nyteneny de ambarako eto fa mpamono olona ianareo mpitondra fanjakana fa maninona no atao sorona ny vahoaka ny Toliara. Tsy mampanina zany na maty zahay ao Toliara ao. Tsy mampanina zany vahoaka malagasy zay mono ao Toliara ao, foko 18 mono ao Toliara ao, na maty tsy mampanina ngay rajoely zany. Ny tsy fahaizanao mitantana ve de zahay ataonao sorona. Ary tsy vitany nataonao sorona zahay. Fa iny zaza maty iny zany nataonao sorona. Tsy mendrika ny vahoaka malagasy ny tsy hanambarana ny marina momba ity raha ity hoy ny fanamafisana. Tsy mendrika ny vahoaka malagasy, tsy mendrika ny foko 18 ao Madagasikara ny tsy hanambarana ny marina. Raha pireneny ty. Ary aoka nareo ministra rehetra nandeha tamin'ny Washington reo, mbo masoana aoka nareo ho fantatsy vahoaka malagasy mba hipetraka ho tantara. Fa inareo koa de mpamon'olona. Ino tsy mampamon'olona nareo? Fantatsy nareo zavatra tsy mety io. Mbo dahaninareo any. Ka atakalo basy Toliara le izy. Rehefa tsy hainareo mitondra nareo ministra io de manova démission nareo. Nareo tsy mahay mitondra. Zany agoa zany tsy ilaina basy Toliara zany.
rehefa condition rehetra feno de azonareo zay agoa zay maty fatany zay toliaro asanareo azy izy mba hijoro hiaronvoaka malagasy raha ny loharanom-baovao dia efa nanantona sy nangataka fiara-miasa amin'ny tompona andraikitra ambony cellule de crise mba nampy azy ireo amin'ny fikarakarana ny fitsidiana sy famangina ny fianakaviana ilay tovilana moniainy natao idingana io mba hisoroana ny mety sy ny fiovana tampoka na fanakorontanana ny fandaram-potoana ny dia ka hitazonana trano ny filaminana sy ny famarinana ny fitsidiana hamangy zany zijery zava-misy hanatanteraka ty mahagasy anay mamonjy zahay tsy mahazo zahay handeha hany tsy hasara hoe manao raha hafa ke satria manova ireo enin-dahy io hoe nandeha hany ireo de natao hoe namonon-daty nagnino nanao forotsiny nanao zy raha iaby izay de nanotanikety amy tribunal ireo hoe fa namonjy autorité toliara de manao antsoavo zahay aby manao antsoavo aminareo toliara ray aman-dreny tanora fa raha toye tegna fambozo dikany ka soa maharenareo iaby io fa zahay zany tsy mimpody fa ze atao ireo fa zahay tsy mimpody fa io base toliara ao tsy mipetraka eto toliara ao na ino hatao andrasana ny toy ny rara lafombavao afa tanteraka kosa indray tsy tokony amaika ny rehetra ny fahazonany valiteny hoe andray anjara satsy amin'ny fifidianana lolona ny antokontsika Madagasikara fa ny fanarenana ny firenena ao anatiny tsy fanaran-dalàna zao no tena maika hoy ny Eshety Mandroany ninona lazaina dia manjaka ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena ary tsisy fandrosoana eto raha tsy miverina amin'ny tombontsom-bahoaka sy ny mahatanotandalana azy Madagasikara hoy ny fanazavana Germaine Menjanary Taiziniana. Ny tsy fafenoan'ireo mpifidy vaventy fotsiny dia maneho fa tsy ara-dalàna ny firosoana amin'ny fifidianana olona taratry ny kajy politika maloto ny fitondrana azahoany mifehy io androm-panjakana io izany tombanana koa fa maika iroso amin'ny fitsapakevy-bahoaka ikitiana lalam-pandrenana ny mpitondra hoy ny sekretera jeneraly ny Antokotimy raha olona madio ara-pitantanana ny mpitondra dia ny famerenana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fanatontosana ireo fifidianana hafa izay nodidiny lalàna fa tokony averina sy atao no tokony norosoana voalohany hoy hatrany ny fanazavana manampy an'izay ny collège électoral tsy feno zay tokony ny fifidianana eny anivon'ny faritra ny faritany mandeha aloha satria ireo no anisan'ny fidin'ny olona betsaka ny fifidianana ben'ny tanàna zay tokony ho averina ary misy ny ben'ny tanàna efa lany fa rehefa tonga ny fotoana natanterahana ny fifidianana l'olona dia mivoaka ny didy any amin'ny conseil d'état dia averina ny fifidianana roviny zany fifidianana zany no averina tompona andraikitra voalohany amin'izany ny CENI amin'ny famoahana calendrier hanatanterahana ny fifidianana maninona ny tsy misy calendrier hamoahana ny fifidianana zay fifidianana averina ny ben'ny tanàna na ny fanaovana fifidianana lehibe ny faritra sy ny faritany fa maninona ny fifidianana l'olona no apetraka inona ny mamaika sa efa mieritreritra ny anao référendum matsoatsy dia miazakazaka metraka an'izany rehetra zany dia melohan'izany aloha dia mivoany CENI milaza ny fahamarinana sy mizotra araka ny tokony ho izy ny programme mpifidianana ho tanterahana fa tsy baiko ny fitondram-panjakana dia ho tanterahany CENI fotsiny mbola ao anatin'ny fifampidiniana ny Antokotimy atreto ny antoky izay mivondrona ao anatin'ny firaisan-kiny ka tsy afaka ny anapa-kevitra irery hoy hatrany ny fanazavana mety ho maro no liana hoe andray anjara satsy ny tima amin'ny fifidianana io saingy tsy izay no maika fa ny famerenana ny firenena ho tandalàna hoy hatrany Irina Randriamasinoro tsy mbola miteny ny tima hoe andray anjara na tsy andray anjara fa ny tima kosa dia mitaky ny fiverenana fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny rafitra mikarakara ny fifidianana satria betsaka ny olana zay natrehana nandritra ny fifidianana ny fanesy zay miala bato zay efa voapirofina na ny fandrafetana ny lisy-pifidianana reny atoko hoe liste ordonnance reny nazahoana azy fandrafetana ny lista na ny tenako mihitsy nahita ny reny gendarme nalefa ny fidy reny ka reny zany zao zay be ny tanàna olany tamin'ireny sy mpanolotsaina olany tamin'ireny no ifidy zay olona rehefa avy eo dikan'izay rehefa ohatra maly élu reny satria osoka ny nalany azy dia tsy fifidianana madio koa zany ny fifidianana l'olona ho avy eo ka melohany anatanterahana ny fifidianana
dia mivoa ao anaty fahanginana ny senia manapirofo ny fahadiovan'ny fifidianana teo ary manapirofo fa tsy mitombina ny fitoriana nataonay fa ny senia iny marina ka lany amin'ny ara-dalàna daholo reo olona bofidy rehetrarehetra reo fa zay mahita raha ny pirofo eo ampelantananay dia mazava tsy betsaka ny alapatony sy eo teo raha tsy aivina moa ankoatra ny tsy fahampian'ireo mpifidy vaventy hiatrika ity fifidianana ity dia mbola nampitombiana ho avy efatra eny ihany koa ny antobola na ny caution ho amin'ny fifidianana io fa nampahan-kevitra izay heveriny maro fa kajo politika maloto ary miraitsy kombakomba amin'izany ny seni sy ny fotoanam-panjakana ho hiatrany ity olom-bofidy ity hanatsarana ny fomba fiasaka fana miroso bebe kokoa amin'ny vina apetraky ny antokotsika Madagasikara ho an'ny vahoaka eny fotony dia nanatanteraka fivoriana ny mpitarika ny antokotsika Madagasikara eny fotony ho an'ny boriboritany efa efatra andro any nitarika ity fotoana ity ny solombavam-bahoaka no sady sekretera jeneraly ny antoko Rinary Andriamasinoro ankoatra izay dia nomena fampifanana ihany koa ireo mpitarika ny fokotima eo anivony boriboritany fa efatra Germaine Menjanary tairiny antoko demokraty ary kristiana ny antokotiko Madagasikara mijoro any vahoaka malagasy sy ny firenena fa tsy antoko hiatrika fifidianana fotsiny tsapa ny fiampitany ny vina apetraky ny antoko ho an'ny firenena sy ny vahoaka eny fotony saingy tsy maintsy misy fionana ho an'ireo mpitarika eny fotony mba ahafahana manatsara atrany ny fomba fiasa manoloana ny raharam-pirenena izany no antony fionan'ireo mpitarika ny fokotima ato anatin'ny boriboritany fa efatra andro any ity hoy ny solombavam-bahoaka no sady sekretera jeneraly ny antoko Rinary Andriamasinoro inona ny antony karazana rentrée politika ihany no nitanterahana teto androany ny antsona ny solitenan'ny fokotima rehetra isaky ny fokotany dia misy moa ny formation izay ilaina ny fahaiza mitarika resaka leadership nampifantarina teto ary eo koa ny fomba fifandraisana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny rafitra eny fotony sy ny rafitra mpiazany dia ilaina foana ny sin'izay fionana izay ary eto mbola sady manentana amma sekretera jeneraly ny antoko manentana ny boriboritany rehetra ny team any amin'ny distrika sy ny commune raha ny fokotany misy azy tsirairay avy any mba hanao zava-dehibe an'izay fionana na karazana assemblée générale zay fa ilaina no mivory matetika ilaina no mampiaina ny antoko satria ny antoko team tsy mitsangana hiatrika fifidianana fotsiny fa mitsangana manoloana ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina ary mifampitaiza sy mifanabe anatratra ny tanjona iombonana dia izay nanentanana hoe ilaina ny fionana ilaina ny fivoriana dia anentanana ny rehetra mba samy anatanteraka an'izany eo amin'ny commune sy ny fokotany ny distrika misy azy tsirairay avy azahoana mamelona ny herin'ny antoko ny fionana ho an'ny antoko tahaka izao ho ihany ny fanamafisana ny antoko team eo an-katrema miezaka ho modely ary tsy misy antony manokana hoe manana olana akory dia ilaina no mivory andravoana ny olana fa ilaina no mivory mba mifampahery ilaina no mivory mifamme toromarika ilaina no mivory mifampizara vaovao ary ilaina no mivory hibanjinana no avy dia izay ny antony nanaovana ny fivoriana androany ny fampizarana ny vaovao ny fampizarana ny traikefa ny fampizarana ny olana misy eny anivon'ny fokotany tsirairay avy ihany koa dia miara-mandrafitra ny vahaolana mba hanatsarana no avy nanamafy hatrany ity olom-bofidy ity fa sahirana sy marefo ny ankamaroan'ireo mponina ao amin'ny boriboritany fa efatra betsaka ireo ezakana tao ary betsaka koa no mbola miandry ho fanampiana ny vahoaka raha tsy resaka ny fitsaboana moamaim-pona fotsiny ho an'ny antoko fitsaboana izay tsy hanavahana olom-pirenena hoy ny fanazavana betsaka ny asa miandry eo na ny fotodrafitrasa fahadiovan'ny tanàna ny tsy fanjary-tsakafo ao boriboritany fa efatra misy olona efa tsy misakafo intelo isan'andro tsony sakafo maraina ihany dia ny ariva ny ankizy no misakafo ariva fa zava-dehibe aminay aloha ny fahasalamana tsy havita zavatra be akory satria raha malala zay tsy eo anivon'ny fitondrana dia mba miezaka izay manampy ny vahoaka mba azahoana fahasalamana aloha satria rehefa salama afaka miatrika ny fiainana andavanandro afaka mianatra ny mpianatra dia manao zava-dehibe zay satria dia finapetraka iny eo amin'ny boriboritany fa efatra zany mba hitondra fahasalamana ho an'ny vahoaka rehetra tsy akanavaka dia manatanteraka an'izay zay ary zay ny tena ilofosanay mafy satria mahatsapa hoe ninninona zavatra mety anananao ninninona zavatra eritreretinao atao rehefa tratrany tsy fahasalamana ianao dia tsy afaka manao ninninona
dia mba zavatra kely mba entina enampiana mpiarabelona no mitondra fahasalamana ho azy. Nanamafy ireto niatrika ity fivoriana androany ity fa zava-dehibe ny fionany indrindra fa ny fanomezana fampiofanana ho an'ny mpitarika ity fotony. Tena malina izy tena nisy hevitra zany azo voaray mihitsy entina ampandrosoana ity fokoty mety aminay ety ohatra zany fa tena ahitana zava-solona tana hevitra mihitsy izy fampalalana indrindra fa eo amin'izany leadership zany. Natao anatin'ny atoko ary nandritra izay fotoana ela be izay dia nisy zavatra mbola tsy fantatra androany izy dia azo tsara hoe ay izay ilay izy dia sotran'zareo mpampiofana tena nety taminay ilay izy. Aoka zany izy tsy ho hajanona rery eto amin'ny 4e fa ho an'ny atoko rehetra eraky Madagasikara dia entanina hoe sambana ampianatra an'ilay olona fa miditra fotsiny ilay olona anatin'ny tsy fantany akory ny antony hoe ina ao anatin'ny atoko anefany misy zavatra tokony andraikitra ho raisiko kay tsy fantany akory ilay izy dia tsara be ilay fiofanana. Ny fitariana zany eny amin'ny fokontany misy anay zany zao dia mbola betsaka zany ny olona any anaty vote izy tena hoe mpikambana dimy fa ny olona koa tsy manam-potoana tsinona amin'ny entin'ilay fitadiavana. Raha ho an'ireo mpitarika eny fotony ireto dia zava-dehibe ny tokony anaovana ny fivoriana sy ny fampiofanana tahaka izao isaky ny 2 volana rakely indrindra. Mazava rahateo ny tanjony fa ho fampitam-baovao sy ny zava-misy eny fotony ka mba ahafahany antoko sy ny mpitarika manatsara hatrany ny vina apetraka ho an'ny vahoaka malagasy. Pejiny sosialy ny va amin'ny ampany ny olan'ireo mpampianatra sy ireo ray aman-dreny ary ny mpianatra ao amin'ny fokontany ampanataovana distrika Anambohitra Atrimo sekoly izay isan'ny njaly ara-potitra fitrasa no nisy tao amin'ity fokontany ity hatramin'izay saingy nahazo efitrano vaovao izany ankehitriny. Tonga nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy tany an-toerana ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina Angom-baovao Germaine Menjanary Taisniana. Efa tonga ny fahavaratra tena mijaly mihitsy izay lasa TTB ao ampianarana dia tsy afaka mianatra dia ny rindrina mandobe satria atahorana irodana le sekoly any dia tsy afaka mianatra ny ankizy raha tonga ny fahavaratra. Santionany amin'ny olana anatrehan'ireo mpanabe ray aman-dreny ary mpampianatra teto amin'ny fokontany ampanataovana avaratra atao anatin'ny distrika Anambohitra Atrimo ireo. Efa taonany maro no niaritra izany olana izany izy ireo. Isan'ny sekoly tsara voka-panadinana nefa ity sekoly ity. Raha ny fanazavana satria hatrany amin'ny 570 isanjato ny tapa-ahafahana fanadinana CPE teto. Nahazo efitrano telo ity sekoly fanabeazana fototra ity ankehitriny. Tsy tonga ho azy izao fa noho ny ezaka nataontsika rehetra hoy ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina nandritra ny fitokanana izany tamin'ny fomba ofisialy. Androany raha vaverina eto am-pifaliana tamin'ny volana avril angapitsika niady fototra raha tsy diso marsa niady fototra teo tsika dia tafaverina eto am-pifaliana tsika androany mandray ny asa vita ary manolotra azy ho anareo eto toerana. Arak'izany voalohany indrindra arabaina ianareo eto amin'ny fokontany nampanataovana avaratra fa nahavita soa anti-tetikasa ity. Ianareo no arabaiko voalohany satria ianareo no tena tompon'ny tetikasa. Avy any aminareo ny tsirikevitra, avy any aminareo ny fangatahana ary rehefa napetraka ny fepetra rehetra anisan'ny fepetra napetraka ny amin'ny hoe misy fandraisana anjara anareo ao anatin'ny fanatanterahana ny asa dia tsaroko tsara fa mafimafy taminareo ihany na eno an'le izy endrika fiaraha-miasa no ahafahantsika manatanteraka zavatra ary hatrany hatrany zany fiaraha-miasa zany fa tsy hoe ny MDF rery no manao an'izany fomba fiasa zany. Tanterakitsika atsakany sy andavany ny anjara andraikitsika tsirairay avy tao anatin'izany ka iarabana sy isorana anareo eto toerana voalohany indrindra. Raha tsy ny fanabeazana no atao lahara-pahamehana dia satra ny fampandrosoana ny firenena ho hatrany ity solombavam-bahoaka ity nanamafy. Izany no mazava-dehibe ny finiavan'ny vahoaka eto amin'ity fokontany ity. Tsy ny kely soroka, ny ara-niasa sy ny salahy na havitana izao fototra fitrasa izao. Ny fanabeazana no lova tsara indrindra, fanabeazana no hoavin'ny firenena nanaiky ianareo iara-iasa. Ary le miara-miasa fomba fiteny, le miara-miasa fomba fiasa. Fa ny akamaroan'ny asa ataoko hoe 7 isanjato maherin'ny asa dia ianareo no nahatanteraka azy. Ka arak'izany dia manatitra izany fankasitrahana sy fisaorana izany zahay
ho iany teo amin'ny anaran'ny eto amin'ny commune Mpanotokana fa amin'ny anaran'ny district Nambohidratrimo ihany koa satria efa voalaza teo hoe mbola misy tetikasa hafa iarahana amin'ny MDF any amina commune hafa izay tsy ho ela ihany koa dia ho tanterahana ho vita soamatsara. Natao saza ny zaza malagasy eto amin'ity fokotany ity ny fotodrafitrasa hoy kosa ny teo anivo ny fikambanana tsy miankina mpiara-miombona antoka ka namatsy arabolany fanamboarana ity tetikasa ity. Efitrano anankitelo misy efitra anankiroa dia ny anankiray efitra ho an'ny préscolaire zany hoe ho an'ireo ankizy majinika. Ny vola nampiasaina tamin'izany moa dia misy ireo mpiara-miombona antoka hitanareo eo amin'ny banderole eo ho anareo izay tsy mahafantatra raha hitanareo izahay tamin'ny tonga aloha izay nanentana ny ankizy nisaotra tamin'ny teny frantsay teny anglisy azafady dia satria raha sitrapon'ireo mpiara-miombona antoka dia tonga taty zareo miara-mipaly tamintsika dia mijery ny zavatra vita mijery hoe io le vola nomeny anay dia ireo izy ireo dia leo sary sy vidéo izay nalainareo zany ho alefatsika any amin'izareo. Ny antsony anajana ny fotodrafitrasa iombonana moa ny solombavam-bahoaka Mamirabenirina izay nanamafy fa tsy io ihany no tetikasa irosona ho fampivoarana ny distrika Nambohidratrimo. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany Matsiravina ny vokatry ny fanafian'ny tafika Israelianina any avaratry Gaza ho ny vondrona raisam-pirenena misana ny fahasalamana na ny OMS. Olona mahery ny 5 alina sy 4 hetsy no voatery nandositra ary analiny maro hafa no tafajana ao anaty tanàna potika tsy ampy sakafo ary tratry ny aretina. Miaratsy ihany koa ny toe-pahasalamana ireo mponina ao Gaza satria lany avokoa ireo fanafody sy fitaovana mpitsabona. Fanampanazava. Vokatry ny fanafiana an-tanety nataon'ny tafika Israelianina, olona manodidina 5 alina sy 4 hetsy no voatery nandao ny toeram-ponenany. Olona naliny maro, hafa ny voababo ka tsy afaka miala ny tanàna izay potika tanteraka. Tsy manankoanina izy ireo ary voatery miaina ao anatin'ny fiparitahan'ny aretina. Matsiravina ny vokatra tsy nateraky ny fanafian'ny miaramila Israelianina any avaratry Gaza hoy ny tale jeneraly mivondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na OMS Tedros Adhanom Gabriel nanamafy. Ankoatr'izay, toy hatrany ny fandroahana ireo mponina any avaratry Gaza ka maro amin'izy ireo no trapahoriana kanefa voatery mifindrany amin'ny toerana izay efa hipokolona koa. Miaratsy koa ny toetra ara-pahasalamana ao Gaza no ny amaroany ireo olona naratra kanefa lany ny fanafody sy ny fitaovam-pitsaboana sady tsy ampy ny fitaovana ao amin'ny hopitaly, tsy ampy koa ny raha ilaina amin'ny fitsaboana. Etsy ankilany, fikambanana mpanao asa soa miisa 20 anisan'izany Médecins Sans Frontières no nanao antso avo amin'ny mpitondra maneran-tany mba handray andraikitraingana mialohan'ny fivoriana maika momba ny Palestina ataon'ny firenena mikambana ny 12 septambra ho avy izao. Famonoana fahobena génocide moa no hanamelohana ny firenena mikambana ny zavatra ataon'ny Israely ao Gaza amin'izao fotoana izao. Tapitra ny fampalalam-baovao tombokilasy tombovavy makasitrakanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitindray tombokilasy tombovavy. Veloma tompoko.